aiza malena raha toka mahay mandry fazafalina hitanao rabo zay manala fanolo magafy ararotina fona le move kakatitempis fanawe kakatitempis fanawe kakatitempis fanawe Destination Malagasy, tout ce qui est en panacanto. Dia tonga indray teleferantsika eto amin'ny destination Malagasy araka ny teneniko maly dia andray mpanakanto hafa indray isika dia tsy izy zany mpanakanto zany fa izy le antsoina hoe RAS GUEROT mpanakanto avy any Intsui ihany izy ity vao tsela ihany koa tsika nandray anjareo avy any Intsui ihany fa dia mamerina kopakopa tanana ho antsika rehetra any Intsui ihany koa satria matetika ianareo miteny mandeha fanjay hafatra miafin'izay aty amin'ny Mirina hoe Mirina mba sy mpanakanto aty aminay fa aty aminay koa ne mahay manano raha ka ho avy eto ary izy eto hitantsika hoe inona izay raha hainy RAS GUEROT zay fa dia tonga soa eto amin'ny destination Malagasy ianao. Ya, magnano fiarahabagna anareo ato amin'ny destination Malagasy dia magnano fiarahabagna koa ny mpagnaraka ny destination Malagasy magnerana nosy dia ravoravo zany za tonga ny vahiny ato amin'ny fandaharana. Raha patsehivana dia zany RAS GUEROT zany tsy haiko hoe mety velona izay fomba fanononako anazy zay satria za misy fotoana rehefa manolotra ny hiranao dia somary sadekatra hoe ohatry ny ahoana ary ny hanononako ny anarany eto so dia misesta be loatra ilay miteny hoe RAS GUEROT. Ya, fa mety afa karan'igny edy fanomonana azy. Efa karan'igny edy fanomonana azy. Okey ary eny ary raha patsehivana dia ny tena hoe ny atombohan'izay RAS GUEROT zay tao anatina cover ny tena nahafantarako anao ary le cover ataonao tonga dia amin'ilay olona le enjana be reny dia hoy hoe anao raty zazalahy ty tao anatin'izay ny hirany chaîne eo ihany koa ny hirany Jodasy aleo izy ihany anisan'ny toraka voninkazo andreo olona voatonona anaran'ireo fa anisany tsara ihany koa ny fomba nitondranao azy inona natonga an'izay hoe natonga tany amin'ny cover aloha izay vao niditra sa mbola tsy naneritreritra hoe hiditra anao hoe carrière solo fa hoe aleo aloha testena le feo dia hita hoe ahoana ny toyany. Ya, ny tegna hoe nanosiko za zany tegna ny cover voalohany zany fitiavana tiako maloha raha mihira zany tegna tiako be talohany za mbola tsy nihira raha ao an-tragno dia efa miezaka magnano prestation madinidinika mitendry gitara mitendry clavier dia tiako dia mba tiako zany hoe hatray zany niveaukô aminazy ty dia enregistreko igny dia ndesika amin'ny façon tiako anaovagna azy amin'izay zany le hira na tenenana hoe hirany chaîne Jodasy dia mbola misy tansomena koa solo izy dia nandramako zany voalohany dia nipublieko tamin'ny pageko dia hitako naro be olo mitouché nahita le raha dia maro koa n'olo nangataka mba manaova ndraiky koa misy ara micommande mihitsy hoe hirany ranony edy ataovy tandrinesanay izy dia natao dia tavefara moa zany misy namagna magnodidina amin'izay zany manolo-tsaigna hoe mba mitadiava carrière artistique ianao fa tsy dia voafehinao io raha io dia amin'izao zany dia nagnano dia mbola andalina moa zany ianao magnano raha tsy mora dia avy amin'izao noho izay hoe fangatahana mpakafy anao manokana zany nanosika anao hoe nieritreritra hoe hiditra lalindalina bebe kokoa anatin'ilay sehatra ny mozika sa hoe efa nisy ihany izay faniriana izay fa hoe andramana tamin'ireny cover reny aloha dia hita hoe izay tena toyany. Ya, mifangaro azy zany jiaby volaniko teo hoe fitiavako le hira malôha dia eo koa zany dia fagnanaovagna le raha koa dia tiako amin'izay zany raha dia zegny amin'izay zany nahatonga za bon allo raha ty ataoko karaha zany. Rehefa miteny an'izay hoe cover zay tsika dia tsy maintsy mipetraka foana le karazana fanamarian'ny olona hoe lasa ratsy izy zany na hoe
tsara nohon'le tompony dia nefa matoy ianao mahasaha hoe mikitikitika an'izany hoe irany chaîne izany dia hoy aho hoe efa enjany izany. Nisy nampianatra ve teo amin'ilay lafiny feo ahoana ny fikolokoloana an'ireny feo ireny, inona na décidean'ny RAS GUEROT manokana hoe tonga dia any sa anisan'ny stratégie hoe hisintomana olona ihany koa aloha raha mba hanao karazana challenge hoe tonga dia any amin'ilay mpanakanto hoe efa tena hita hoe efa enjany izany. Ia, agnatin'izany raha novolagnina zany hoe karazagna hoe hitady lalagna hoe sao dia mba tia ahitan'olo za voalohany malakilaky dia hoe miresaka fikolokoloagna feo eo zany le travail-na manokagna an-tragno misy hoe za zany tia hira sarotro no tegna marigna hatrizay za mbola tsy nihira presque olo mpihira magnano fihiragna grave tegna miattiré za ohatra taloha ohatra taminay tagny misy TV zay dia za koa mankafy atsimotsimo matsobara teo rakotovao chaîne indrindrandrindra lasa regny zany idôlako dia lasa manakitra ny niveau-ny regny dia karaha ohatra magnamevamevagna ninahy amin'izay le raha karaha zany. Ok ary mbola voafanombohana zay ankoatran'izay hoe resaka cover zay dia eo ihany koa zay hoe eo amin'ny resaka famoronana zay tsy ho tenentsika eto moa hoe iza ry zareo reo fa dia rehefa ilay mijery an'ireny clip reny nareo dia mba mahita an'ireny hoe ihany na hono auteur compositeur fa anisan'ny mpanakanto enjana ihany koa zay hoe ao anatin'izay hoe i RAS GUEROT manokana namorona ny hira fa dia andao aloha tsika hanaraka mozika dia avy eo mitohy hatrany tavatava zay raha tsika amin'ny mpanakantotsika anio. Dia ireny mozika ireny hoentsika nanombohana ny fiarahana fa dia mitohy hatrany ny fiarahantsika miaraka amin'ity mpanakanto ity RAS GUEROT. Taiza le anarana taiza no nahatonga an'ilay hoe izay mihitsy no atao anaran'ilay tarika. Raha ny tegna niantombohan'ny agnarana zany tagny tegna mbola tamin'ny école primaire le hoe GUEROT donc tamin'ny classe de 7e dia tamin'iregny zany misy blague à l'école dia misy lava be zany fa tagny zany niantombohany dia misy zay tantara ho anay kosa aloha le GUEROT atsinay fantatra teny an'izany hoe blague zay sa dia efa te himeno zy zany nagnan'izao tamin'ny classe de 7e moa zay tamin'izany tamin'iregny zany nianatra resaka colonisation décolonisation dia raha vao mikoragna colonisation dia matetiky mikoragna regny guerrier mena lamba sady avay dia MDRM tamin'iregny dia zay moa zany le ataoko hoe mpitabataba zany tagnatin'ny école ta dia misy meilleur amiko le Winston zay agnarany agny Antsiagny izy amizao zay roa zany mbola variagna am'resaka nefa le mpampianatra ry magnazava hoe les guerriers mena lamba ont lutté contre la colonisation zao dia tampotampoko te voatomogno agnarana anahy ampidiandra ny volagniko tegny volagniny nanantsonanao tamin'izay fotoana zay Yarno moa ny agnarana dia Yarno ampidiandra ny volagniko farany teo zany zay mbola variagna mitabataba te regniregniko fô zany raha efa tsy voareperako tsara tamin'izay tsy azoko menomeno haiko tsara hoe le guerrier fa zany eta guerre io zany dia te zany le avy nazonazo vavako fa nytomoniko hoe na te madamo ninenagna hoe le guerrier mena lamba nimoy amizay olo jiaby école raiky hoe guerrier fa tsy guerriot dia lasa igny amizay agnarako tagnatin'ny école tao tagnatin'ny fotoagna lava be guerriot lasa nataon'olona jusque nitanako anakamy tsy nampaninanao koa nitazona an'le izy tamin'ny voalohalohany za somary touché ndraiky vingivingitra fa tavy fara afa lasa iboka agnarana sovan'olo anao andavanandro hatramin'le tsy école raiky aminao raha magnantso anao zagny guerriot dia voatagna te dia nahitsika amizay hoe GUEROT dia ary le RAS le RAS ndraiky izy zany avy amin'le ino le gadokira ankafiziko indrindra reggae za moa zany la fois magnano hira tropical fa za vao maregny hira reggae za tegna attiré trop fe
Okery zay ny tantaran'izay anaran'izay tsara ihany koa ny nampatarantsika azy ka dia isaorana manokany iarinao ve sa hasikero inona metipety aminao eny ary ny ankoatran'izay tamin'ny taona firy zany no tena hoe nanomboka amin'izay le hasikero ta hoe mitondra an'izay hoe mozika anao rery amin'izay tapa-kevitra ianao hoe hitondra anazy matianina kokoa amin'izay tegna nanomboako hoe tegna décidé hoe hidrika somary professionnel amin'izay zany donc tao anivonivon'ny taona 2018 donc avril farifary teo zay tegna nagnano hira za nandeha amin'ny studio dia nagnano clip nandeha amin'ny production dia nipublier agnatin'ny YouTube agnatin'ny Facebook publier jiaby nagnano matraquage koa tamin'izay tamin'izay fotoan'izay efa nisy ihany ny olona tao ambadika izany hoe nanosika anao sa mbola hoe ianao rery satria araky ny filazanao azy dia hoe mbola tao anatin'izay hoe fianaran'izay eto amin'izay manontany tena hoe ahoana zany ny resaka satria moa zany tsy araky ny teneninao tery am-piandohana hoe tsy mora ny manao azy ity ny zavatra rehetra amin'izao tsisy an'izany hoe zay foana le somary ihanyko rehefa misy olona miteny hoe tiako ianao efa tsy vitany tiako ianao sy teny manontso no fiainana amin'izao fa navary raiky lao rehefa lafo be ka dia teneniko hoe ao amin'izay ny resaka arabola na dia maro azany tsy manaiky an'izay resaka izay hoe vola foana koa ve tsy afaka manao n'iny areo fa rehefa tsisy mivola raha ny hoe ny fanohanana tamin'igny tegna nisy isaorako be dia be lasy teo zokinay zokibenay zany lehilahy Lucien zay agnarany vao vitavita ny fianarana moa tsisy farany fa avy amy hoe bon mba mitovitovy amin'olo zegny dia nanontany za izy hoe hiditra amin'ny carrière ny muzika ivenao zany hoe zareo zany dia efa anisany nakasitraka ihany koa fa tsy ianao ndray tsy ohatran'le mpanakanto sasany hoe tsy nakasitraka ny akaiko tegna nakasitraka tegna niapoyeny mihitsy za koa fagnano anao dia volagno za dia zay raha tadiavinao volagno tegna izy mihitsy ny tegna nagnampy za eo koa zany la famille miapoye resaka io zany fagnifagnitiagna hoe eto somary amboarimboary hely karazakaza dia magnano raha karaha zao fa dia eo koa zany le namagna magnodidy karaha zany zany hoe tao ambadika tao foana tamin'izay fotoan'izay tany Antsohihy nanomboana sa efa niakatra taty Antananarivo tegna Tansohihy tamin'izay zany Tansohihy nagnano audio dia Tansohihy koa nagnano clipy misy productionnay agnatin'ny labelnay zay Tsola Record mbola misy agny zany io production io fa agny aminay Antsohihy agny dia tao moa zany nagnano audio dia izy koa nagnano clipin'le raha dia amiarombo zay titranazy Salegy ary amin'izao fotoan'izao efa eto Antananarivo sa mbola efa eto ndraiky fa izy koa fa mody agny dia efa ao koa fa avy aty dia efa aty karaha aleo ary idirantsika amin'izay hoe nanahoana indray raha mivokany raha toa ka hoe namoaka an'izay hoe sangan'asa izay voalohany ianao tamin'izany fotoan'izany ary nampafantatra ny be sy ny maro ihany koa inona ny retour azon'le hasikero manokana nanahoana ny fanamarian'ny olona raha hoe retour zany ndraiky fandraisan'le ologno le vokatra le olo manko fanaronaro zany nagnaraka tamin'le cover telo efatra fa niboaka dia hoe mba tianay mahita hiranao tegna hiranao dia nagnano moa za dia satria le olo zany fa nitaky surtout zany le ologno avy mifarifaky sofiatagny tegna marobe nagnaraka an'izay dia vao nahita le izy agny koa moa zany tia Salegy vao nahita le Salegy olo tonga dia hainao tia mahay mihira Salegy tsy ampoizinay io kambaranay gnanira classique hira urbain foanao dia tsy ampoizinay be touché be zay naregny anao nagnano Salegy dia mitady lasa atanao zany lasa public koa micommande hoe manaova karaha zao koa anao dia miezaka magnaraka zay dia fandamigny ake karaha zany zany hoe sady milalao tropical milalao mitazona an'izay hoe reggae anisan'ny ankafizinao izay ihany koa indray ary andao indray aloha tsika anaraka mozika dia toizantsika ihany avy eo izay resadresaka izay rahantsika amin'ny RAS GUEROT izay
raikitra indray ary reno mozika atsika regny fa dia mbola ho avy eo ihany no manaraka tahaka ny mahazatra ihany koa ho avy eo ihany koa ny mozika ny mpanakantsika an'io rehefa any amin'ny faraparan'ny fandaharana any fa araka ny teneniko tery am-piandohana dia hoy aho hoe azo lazaina ary eto dia hiteny aminareo hoe tena mpanakanto ity mpanakanto miaraka amintsika eto ity fa tsy sanatria akory hoe sandosandoka an'izay anaran'izay satria ihany koa no tena hoe ahafantarana hoe mampanakanto mpanakanto izy ry zareo efa manana an'izay traikefa goavana be zay ao anatin'izay hoe mafeny sehatry ny famoronana efa hatramin'izay raha tsy diso dia efa nahay ny lalao anatin'izay hoe tao anatin'ny famoronana izay RAS GUEROT manokana ahoana ny nahatonga an'izay sa dia miainga amin'ireny hoe zava-misy eny amin'ny fiarahamonina sa hoe mba efa nanana an'izay faniriana izay ihany koa ia raha hoe nahatonga za tegna hoe amorogno ataoko hoe ingam-pagnama aloha voalohany ndraiky arany tamin'izany tamin'ny mbola nianatra à l'école ianao dia misy fotoagnany zany pause dia mianatra ataoko hoe 2 heures de temps dia pause hely 5 minutes dia amin'igny karaha misy mélodie mandalo agnaty lohanao dia aloha dia raha zegny soratako hainao ndraiky hira tsy ho aboakanao marobe n'olo magnano zany ambadimbadika agny manoratra izy fa izy ave tsy artiste be izy tsy aboaka nefa misy cahier be 200 page feno dia karakaraha zay zany nanomboako za koa zany tia mitendry zay tamin'izay dia mandritra an'iza mitendry igny misy accord tiako dia ezahako asiagna toniny dia manoratra jusqu'à am'izay hoe misy anany artiste mahay hoe ngiahy zay reo manoratra hira dia magnatogno hoe aminao tsy dia misy hira tiako dia proposeko dia misy magname cadeau tiako be zany dia magname cadeau fa maromaro zare jusqu'à am'izao raha mbola magnano zany za à la fois za magnaboaka ninakay dia à la fois koa zany magname coup de pouce le namagna marikitra hoe za dia mba mirogno hira karaha zao dia mamorogno dia anoratagna dia aboakany ihany fa maromaro inona ny hira tena hoe anisan'ny manavahana ny RAS GUEROT ihany koa ny mamorona azy ao amin'ny thème momba n'inona raha ohatra hoe raisitsika hoe thème par thème le raha ohatra hoe raha ny thème zany thème tegna tiako maloha thème somary vazo miteny misy hirako tsy mazava zay fa natititiky nandeha tato dia karakaran'igny maloha ny thème tegna tiako somary mikoragna fiarahamonigny dia à la fois magnanatra dia à la fois mitantara zava-misy dia à la fois matsikaiky koa tiako mifangafangaro ao fa misy koa zany mba le tadiavin'ny faninanao koa zany hitanao dia fitiavagna moa indrindra zany matetiky miatiry olo saraka amin'ny fitiavantsika fa efa nisy fotoana hoe nisy hira zay efa nataonao dia niainanao ia ohatra hoe ino izay misy taako hoe igny misy hira reggae mila fitia igny zao mila fitia igny tegna hira fa niaina tamin'izay nga misy inona no tsy hoe nisy inona na nisy inona fa mety hira fa nieritreretiko fa ela be izy io dia tavy farave izy naboakako karaha zany jereva ahodiny le resaka rehefa antanina izy hoe inona ny tena anton'le izy nefa nizy ihany ave miteny hoe efa niainako bon tsy dirantsika lalina raha fa zay fotsiny hoe efa niainany ary mety hoe tsy RAS GUEROT rery fa na za manokana koa maninona moa fa dia ao anatin'izany hoe mila fitiavana zany mila fity isika tsirairay avy ny ankoatran'izay indray eo zay hoe ianao ihany no mamorona ny hiranao eo ihany koa ny gadiny efa noentinao teto ny fampisehoana efa nisy ihany sanana ahoana mba tantarao aminay hoe zany fiakaran'ny RAS GUEROT manokana hoe tamin'ny voalohany zany mba nanahoana ny émotion ny filina tamin'izany inona ny zavatra niseho nisy natsikaiky ve ia raha hoe ny fiakarana antsehatra voalohany ia azoko lazaigny tegna nilamigny satria taminay tantsoy tamin'ny voalohany tamin'ny faramparany taogno 2018 igny satria agnivonivo 2018 tegna nanomboka dia farafarany taogno asa décembre izay nisy artiste namagna moa zany tamin'izay tao dia niakatra nagnano showcase moa zany zay tamin'izay tamin'ny discothèque Super Toro zay
dia 2 semaines après nio navitagny Black Nadia andeha nagnano spectacle tagny Black Nadia dia invité koa niaraka nihira tamin'ny Black Nadia dia tagnivognivo tao nisy likokininiky dia niaraka tamin'ny likokininiky dia tetitety tamin'igny faritra igny ta Port Berger ta Bealagna mbola tamin'igny axe ny avaravaratra igny fogna zany tegna nanaovana fa azo lazaigny nilamigny maloha hatreto okey ary raha ohatra hoe alaitsika ihany zay hoe tamin'izany fotoana zany hoe le niakaranao voalohany iny mihitsy ny zavatra natahorany RAS GUEROT ve sa ohatra ny efa nandeha ho azy sa ianareo any Tsuy ihany koa mitovy amin'ny ohatra fotsiny andray quartier anankiray ohatra raha ohatra hoe raisitsika ary zareo every ambonipo ery anisany hoe karazana matsikaiky ihany ohatra ny hoe fakafantatra daholo ny olona dia rehefa misy hoe mpanakanto aty manao fampisehoana na manao cabaret dia efa tonga dia olona fantatrao avokoa ireo rehetra ireo tsy haintsony no manavaka hoe iza mpanakanto dia iza fa tonga dia hoe miaraka mirona daholo ohatra izay ihany koa hoe ny tany Tsuy hoe tonga dia olona le efa club ray moa zany nilazako azy sa hoe ahoana tsisy tsony ny tahotra sa mbola mety hoe nisy ihany tegna mitovy raha volagninazy zany satria ny première faninanazy zany ny olo mahay anao dia koa zany la famille dia koa zany fanolobodirindrigny amin'ny quartier eo koa ny olo tanàgna raiky fa somary nisy traque zany za tamin'izay hoe ampiakarintsika izy hatramin'ny tsy le animateur dia maro misihosika be dia misy mifalifaly be dia misy hagnano vidéo sasany nisy traque tegna nisy traque za fa nisy mo namako tegna proche za zay appuye hoe ty départ ty soyez positif izy dia alfaso ohatra ny ahoana nalalana le traque tamin'izay fotoana izay tegna nangalako azy zany ndraiky hoe haiko zany reo ologno reo mahay za reo tsy hanorabato za zany dia igny motive za hoe mitady za reo matofalifaly nafaka hoazy dia niakatra teo dia fa na dia za raha fa tsy nihira fa zareo koa nihira dia milamigny be mahafinaritra ny ohatra izany zay ihany koa le hoe angatahana an'izay hoe firaisan-kinantsika rehetra zay satria matetika ny mpanakanto hoe vao misondrotra tamin'izany fotoana izany moa na hoe amin'izao ka rehefa mba manao an'izay fampisehoana hoe mba omeny ireo mpanakanto efa zokony sehatra ihany koa hoe mba tafiditra ao anatin'ny guest invité eny amin'ireny fampisehoana maro samihafa dia le orakoraka sy le siosioka re tompoko aleo mba hijanona any tokantrantsika any fa aiza sio eny amasibao keny fa dia ndondray re aloha hoe anaraka mozika hafa atsika dia avy eo amitoy hatranyizay resadresaka tsika izay dia mitoy hatrany ny tafatafa eto aloha dia kopakopa tanana manokana ho andreo rehetra nangataka an'izay kopakopa tanana izay indrindra moa rehefa hoe mandalo eto amin'ity destination Malagasy ity ianareo mpanakanto ry RAS GUEROT dia mangataka foana ny olona hoe mba saiva ataon'ilay artiste kokoa kely izay mirina dia aleolo fotoanan'izao anaovan'ny RAS GUEROT an'izay kokoa izay dia zay izay zay fotsiny ny tanany ary sarotra zany kokoa any aminareo zany niary koatran'izay RAS GUEROT iverenantsika kely le resaka cover satria ny cover nataonao koa tamin'izay fotoan'izay dia tsy vitany hoe ohatra hoe nalainao le hira anankiray dia hoe igny ihany nataonao fa za mahatsikaritra hoe feo-kira ray le izy fa ahitana hira maromaro cover fusion moa zany nilazana an'izay sa manahoana sy manahoana dia tsy haiko hoe inona indray tamin'izay mihitsy ny ohatra nanomboka teo amin'izay ny tomboka amin'izay le cover fusion maromaro ahoana indray nananana an'ireny hevitra ireny otako hoe misy mélodie araiky misy accord araiky en boucle zany dia hiran'olo samihafa fa mila voalamininao io aveo koa zany tegna ny principako tamin'izay thème niezahako mihitsy mba ho hira mitovy thème le raha mba mitovy le raha koragniny hira amin'ny voalohany jusqu'amin'ny farany fa samby tafiditra mélodie igny fa misy hira salegy fa voahirana agnaty zokolova fa misy hira atako hoe misy hira slow voahirana somary agnatin'ny rythme un peu afro pop
karakaraha zany tegna ndesiky le principe tegna nijoroako zany tamin'ny cover fusion. Zay vao azo le hevitran'le izy zany mitovy fa tsy hoe mifanipaka be hoe ndray miteny hoe après aloha ny avy de aveo hiteny hoe efa hiakatra eny ambony fandriana ohatra fotsiny. Ok. Tegna ny zako mihitsy hoe hitovy thème mihitsy le raha fa zay zany le natouché olo hoe misy hira afrobeat nefa voahira zouk. De karaha ohatra hoe miaraka namorona-hira i Shine sy Sila sy Wendy sy Aram sy ny Wawa karaha zany. Io le mahagaga ny olona hoe ay ve zany hira zany afaka atao Karakaraha zany. Chapeau. Zany hoe efa jerena mihitsy zany no tononkira amin'ireny de efa hoe eto ty ampidiriko amin'izao de lalovina koa nefa le feo ao anatin'izay hoe eny zany amin'izao fotoana izao hoe ianao mbola miditra ao anatin'izay sa efa navelanao iny de tena fantoka tanteraka hoe am'le hoe mahasy GUEROT manokana amin'izay. Amin'izao zany efa azoko lazaigny somary nambelambelako fa mbola maro nefa n'ologno azoko lazaigny hoe miforcé hoe zay mbola mangataka hoe misy raha mikomandy hira ty de zaho atao de za moa zany tsy mandà fa esaka hagnano za ary mety hagnano zay mety mbola hagnano satria fa tagno araiky zay za tsy nagnano cover kofa nanomboko nidrika amin'ny carrière. Ahoana indray ny fandraisan'ny RAS GUEROT manokana an'ity satria zay hatrany le fanamarinan'ireo mpijery ireo mpankafy rehefa mamaky an'ireny commentaire ny olona maromaro ireny hoe ianao manko zao ny atombohanao hoe tany amin'ny cover ny tena nahafantarana anao lalao an'ireo feo an'ny mpanakanto efa kalaza maro samihafa ary feo tsy mora fa tena hoe feo misy manakatra ary tena hoe indraindray ara tena hoe misy fotoana hoe raha olona maro hoe maro ny mpanakanto fa hoe hafa ihany tena hoe iza no tsona ao anatin'izay anaran'izay de matetika ny olona fantatra amina resaka cover ino mampalaza anazy fa rehefa mamorona ny tena anazy izy de lasa tena hita mihitsy le balance hoe tsy tantaratra izy rehefa tsy fantatr'olona izy rehefa ao anatin'izay nanahoana ny fomba hitazomanao an'izay satria zay ny akamaroany mialatsiny raha miteny an'izany fa nisan'ny mahatsikaritra an'izay zay ny akamaroany ireo mpanakanto atsoka hoe mpanakanto aloha zany satria hoe enjana kosa le feo zay hoentiny hoe any amin'ny cover izy tena hitanao taratra fa rehefa hoe jerenao amin'izay hoe rehefa anazy manokana tsy de maro le tena mpanaraka anazy. Ya raha volagninao zany tegna marina satria misy voalohany magnamarigny azy zany ohatra hoe alaiko ohatra hoe za nagnano hira ny semaine solo de somary nafangafangaroko amin'ny hira maromaro ny fanina ny semaine voalohany maloha fa tiré amin'igny fa mpankafy fa maro be fanina ny semaine zany ataoko hoe plus ou moins attiré amin'ny raha nataoko izy satria zany noho ny fankafizany semaine tapitry 4 secondes ny semaine de midiko ohatra hirany Shine fanina Shine somary mitongilan-tsofina tiako be nanaovany zany somary novany amin'ny façon hafa izy zany lasa faninan'olo maromaro zany lasa mitambatra mankafy igny cover araiky nataonao igny logique be raha ho maro olo magnaraka anao de avy amin'ny hiranao manokagna amin'izay zany regny ologno regny mety ho fidèle amin'olo tiandreo amin'le idole andreo agny karaha zany de lasa mizara de mijanogny hoe ny tegna faninanao igny zany mahatonga le hoe somary mitotongagna hely ny mpankafy anao marigny zay tegna marigny fa io zany raha tenontogno ologno araka ny conseil ny zala grand za moa zany minamagna amin'ny artiste jiaby tegna namako aby olo jiaby regny de qualité ny produit aby volagnin'ireo mahatonga olo miattiré aminao miaza magnano produit tadiavin'olo de miaza magnaboaka vokatra tsara karakaraha zany ny fomba ny géreko azy. Ok ary misy manantena zao fa misy mitovy hevitraniko ny any tokantrano any satria maheno foana hoe cover fusion chaîne semaine Judasy toko mba antany mirina zao izy orangamba mpanao cover kely eo izy fa ino teny hoe hoe drasy fa tenentsika izy ary asaintsika manao an'izay fa mbola tsy zao aloha
fa aleo izy iomana kely fa mbola fanontaniana maromaro aloha fa iraritsika hoe mba hitondrantsika an'izay tsirona feo anisan'ny tsara dia tsara izay ihany koa eto ihany koa ny ahafantaranareo azy satria ohatra ny hoe mirina ranga mitoraka voninkazo be an'le izay olona tonga eo fa nefa tsy ampanaova mirina an'izao dia ho avy izay fa mila mahandry ianao fa dia toizantsika hatrany efa firy zany izao ny mozika ny RAS GUEROT manokana amin'izao fotoana izao raha tegna hoe irako manokana amin'izao eo amin'ny enina eo 4 na 7 mbola misy tsisy clip moa ny araiky ireo malao zany nivokatra voaboakako amin'izao hira 7 eo misy navoakanao faraparan'izay ataovy aody amin'izay ho tamana ohatrana tsikakely ana ihany le izy hoe moa zany raha tsy ohatrany misy famarinany ihany zany le tenen'olona hoe tratran'ny fanafody ange ino mirina mampitonga an'ino ohatra fa ahoana igny hira igny moa zany zay le volaniko anao hoe somary matsikaiky hatry zay zany efa marin'olo ny hira rery taloha be tagna ataoko hoe grand maître Tianjama angamba tagny tamin'ny 1900 tagny fa ny hira dia olo avy aminay agny zany igny dia misava ny album an'igny za fa tsy mahita hira hoe atao vaody zany za dia somary zay zany aviako micréer le raha vaovao hoe matetiky ny olo roa mifankatia tsisy mieritreritra ny saraka zany dia tsy ama mare afaka mare misaraka tampoko dia tegna misaraka dia na dia efa samy miaraka amin'olo agny tsy maintsy misy raha tsara avany araiky fa igny makarakara za par rapport amin'ny araiky ty dia ana nefa afa timpody afa tsisy clé ataoko hoe fa samby amin'ny raha nataony tagny dia fa tsy possible intsony dia nenao mbola tsy tara mihitsy ianao mahita hoe raiky ty jokerako ty le niarako taloha tsisy mahavita raha vitan'ity dia ino ary fomba tsy hialako amin'ity mandrakizay dia anao mahita hoe antony tsy mampitafisarika iny ataony aody amin'ny quartier zany tsy hoe misy magnano aody any zany fa dia zay raha zay zany niezahako exploiteny hoe za tsy tia saraka aminazy dia ino ary façon dia za maregny koa taody any anao tsy tafisaraka mihitsy aleo basy za atao vaody tsy hoe zany atao aody fa le raha zany lefiky mba amalifaliagna olo tsy haiko raha zany diso fa nijery an'iny hiranao ataovy aody iny dia tsy haiko hoe izy iny ve fa hira nisy teo aloha sa tsy haiko na fiaramiasanao amin'ny olo-kafa eo amin'ny resaka instrument manokana sa ohatrany hoe maheno an'ilay izy dia maheno hoe eto ianao afaka namarina maheno hoe tsy vaovao aminazy zany mozika zany tsy haiko mety tsy regniko fa azoko lazaigny hoe tsy dia nangalatahaka tamin'ny ranona na nangalatahaka tamin'ny ranona za fa tegna hoe igny inspire fa io baka akôro misy mifankarikirikitra misy mitovitovy fa izy zany tsy dia hoe nalaiky tamin'ologno fa tegna hoe nifirogno tan-tragno dia nindesina amin'ny studio hoe avy any aminao manokana zany fa tsy niainga hoe tamin'irino eny ary tsara ihany zay zany ny valin'izay afanontanian'izay raha toa nareo ka mitovitovy hevitra aminahy ihany koa fa zany hoe efa tafiditra ao anatin'le vilinao amin'le hira fa sao dia gaky nareo hoe inona indray zany ataovy aody zany mirina fa dia zay izy zay fa dia dao aloha tsika raha aloha anaraka mozika hafa dia hitantsika eo indray ihany toyany avy eo dia tafaverina somatsara eto amin'ity toerana ity indray isika ny mpanakanto moa dia tsy iza fa mbola miaraka amin'ny RAS GUEROT hatrany isika anisan'ny tena hoe afantarana anazy nahafantarana anazy moa zany tamin'izany fotoana izany dia niresaka cover fusion eo ihany koa izay hoe fikafika madinidinika tao anatin'izay hoe fitoviana ny hevitra izay hoentinao ao anatin'izay resaka cover izay araka ny teneniko teo dia mety hoe maro azy antsika miandry an'izay hoe eo aloha mba sy sationany kely mirina dia tsy haiko hoe fa vonona ve RAS GUEROT mba hitondra kely anay an'izay sa manahoana sa comment eto aloha zany dia tsisy hoe homanina ny rehetra fa tonga dia takotaka dia raikitra raha hoe cover zany
Yeah, possible. Anaovanao koa improvisation. Lamindamina. Donc nalaza be irany Mad Max tiako igny hira igny. Mba niezaka mignaza tsy nanajimako taminao. Mba nataoko mignaza tokony atao sy izay azo atao. Fa zaho ato marary manigna ny laozanao. Tsy pare mama. Karaha regny zany fanaovako azy. Zay izy raha Mad Max. Satria zaho mbola ao anatin'ilay fankafizana dia mba te hainao an'ilay chaîne. Ataoko chaîne. Overdose ilay nataonao tamin'ny cover izay fa tsy haiko hoe inona indray no entinao aminay an'io. Overdose. Ataoko hoe Rehefa chaîne izay hoentinao fotsiny fa mba votsikaritry kely fotsiny iny raha iny. Aloha malôha somary apodipody kely mémoire antsika. Mipodika hoe haiko tsara anao tsy maregniny za magnontany anao nefa ataonao sarotsy regny. Mitsapajery sa tegna ty anao ela loatra anao tsy agna. Za mbola ty avade. Karakara iny zany fusion-ny Stevie ndraiky Chaîne zany zegny fa vao maregny igny olo jiaby tonga dia efa mahay hoe kaiky igny raha ty. Mankasitraka, bravo. Mankasitraka ny RAS GUEROT. Io indray zao ny any tokantrano mbola pio lomirina mbola pio oka zay fa inona kosa ty. Eny ary nahafinaritra izay ny fampizarantsika izay ka manahoana indray ny projet manokana ny RAS GUEROT amin'ity taom-baovao taona 2024 ity. Ya, raha ny tegna projet moa zany ty taogno ty ny tegna afanomanay rehetra fa ela anaovagna azy. Satria araka ny programme zany dia efa aloha maloha magnano étape au cas où raha ty mipasy 2020 tsika mandeha. Dia nizahavanay zany le parcours le ezaka nandritra an'izay dia fin 2018 ndraiky 2019 igny avy mitanjona ny envisager ny ery zalahy mpiara-miasa hoe bon mipasy ty avy amin'ny lera nieritreretintsika ty dia aloha amizay. Satria zany tamizay zany cible-nay zany presque tamin'ny sisiny faritra Sofia igny. Nizavanery zalahy moa zany le fandraisan'le ologno tamin'ny faritra tagny le qualité-ny produit ndraiky fankafizan'le ologno dia tegna avy amin'ny eritreretindreo. Satria zany za tsy dia mahay igny encadrement igny fa fanjaran'ery zalahy mpiara-miasa igny dia hitandreo hoe mety ty dia aloha amizay. Ity fanontaniana ity ihany koa matetika no miandry ho anareo mpanakanto ihany koa rehefa tahaka izao satria hoe ianao zao ohatra hoe raisitsika hoe mbola ao anatin'ireo hoe sokajin'ireo hoe mpanakanto vao misonitra satria raha ohatra hoe raisitsika raha izay hoe farafaran'ny taona 2024 raha toka eto Antananarivo indrindra fa ny any faritra araka ny tenenao faritra ny Sofia dia efa tsy vaovao aminao intsony. I RAS GUEROT manokana araka ny teneninao teo misy ny mpiara-miasa aminao maambadika misy ireo hoe mi-encadrer anao fa ny ankoatran'izay mbola ao anatin'izay hoe mitady mpiara-miasa hafa hoe hitondra manokana ve RAS GUEROT sa efa anisany hoe efa mety les situations comme zao dia aleo zay ireo ihany ny anodina anazy dia hita zay toy Ya, raha hoe fiara-miasa tegna mila tsisy maharatsy zay satria ty raha ty volagniko tsy vitan'olo araiky dia misy traikefa anagnan'olo ato tsy anagnanao misy anagnany ary tsy atao karakory manao an-tagna amizay tegna mandray tegna mila fiara-miasa amin'olo maro ary fa tegna mangataka fiara-miasa amin'olo maro ary zay fa ho an'izay mbola magniry ty fiara-miasa aminay dia tegna misokatra varavarana pare zahay ary tegna hiaraka zay fagnarana eo zay pare karaha zany. Dia izay indray ry aloha fa dia ity mozika manaraka ity no arahantsika tena hoe alohan'ny anarahantsika n'izay mozika izay rahantsika amin'ny RAS GUEROT izay.
eto ary le fotoana izay anarahantsika an'izay hoe ataovy aody izay hoe hira omeny rasikireo manokana antsika ihany koa vao tsy ela izy ty raha tsy diso tantarao amin'izay hoe nanahoana ny fandehan'ny klipy nanahoana nanao-sanany izy ty inona ny zavatra manano sarotra rehefa hoe manao klipy tahaka itony rasikireo manokana ny tegna raha hitako sarotra zany eo amin'le fagnatanterahana satria igny hira igny tegna hira hafahafa hitantsika moa izy aveo dia le raha koragnan'ny hira koa zany isan'ny raha vaovao mety raha firegnitsika amin'ndavanandro fa le hoe nagnirika mitsy hoe za atao vaody amin'izay za tsy hiala aminao mandrakizay raha sambasambany voregny donc atako hoe tsy dia faregny dia hamelogno zay koragna zay antsary somary nagnanognano sarotro hoe atao karakory raha hagnano zany dia manakory fomba anaovantsika an'izany mba tsy hatouché sasany mba ampatsikaiky le raha mba hiampita tsara amin'ny tokony ho izy zany le raha dia teo zany somary nasasahiragna zay fa ny zany natao dia ny akoatran'izay inona ny tena hoe manano sarotra ny rasikireo manokana rehefa ao anatin'izay hoe anao klipy indray satria ny feo moa zany iny efa étudienareo any amin'ny studio hoe iny afaka averina rehefa any fa rehefa hoe manao an'le tournazy amin'izay dia tsy haiko hoe misy fotoana ave hoe efa navita tournazy dia hoe averina ty fa ohatran'ny tsy afa-po tegna marigny fa nisy tournage nay natao karaha zany misy hira samby amin'ny kileny zay nataony tournage io taminay Tansuy tagny dia nisy zavatra tsy normal tamin'le raha dia najanona mihitsy le tournage fa le raha tegna hitako magnano sarotro malao aminazy io voalohany zany le fifidianana plasy hoe aiza plasy anaovagna azy ty io koa moa zany raha tsy vita tany araiky antegna koa moa zany agnatin'le artiste mbola vao hiakatra dia tegna magnano sarotro io amin'ny resaka dépense ny tariny matetika koa ny tompona toerana tsara sy manaza tahaka ireny mila mahafantatra hoe iza azy zany mpanakanto zany efa fatapatatr'olona avy eo amin'le resaka renomena satria le rehefa le misy an'le hoe fakasitrahana sy ny tariny ireny dia mba hitany hoe sady mandeha ihany ny azy ny ara-batra tena marina tokoa zany satria izay ny anisan'ny tena mampimenimena mampitaraina anareo mpanakanto ihany koa rehefa ao anatin'izay fa za mahita hoe vao manomboka io fa rehefa hita amin'zareo hoe tsara le zavatra ataonao izay foana ny matetika izay le hoe mila proof avy any aminareo ihany koa aloha ny olona mba ahafantarany olona hoe mba afaka manampy anareo tsy ohatran'le taloha izy le namana izay hoe ampiny aloha ianao dia manao ianao fa ny eto aloha hoe manao aloha ianao dia miankina amin'izay hoe tsara ve le vokatra sa ratsy inona ny tena hoe klipy anisany nanamarika ny rasikireo manokana anisany hoe tianao nanaovanao an'izay klipy izay tamin'ireo hoe hira efa vitanao hatr'izay ny klipy tegna tiako igny mila fitia igny hira igny koa en plus le gadona zany tiako isan'ny gadona tegna tiako le reggae dia le hira koa tiako dia le fagnatantaranay anazy koa somary tsotsotra fa tsara dia maro koa le raha matsikaiky nandritra ny tournage ohatra hoe ino ohatra hoe ino mba tantarao sombony kely zay zay azo tantaraina Cassidy Ricardo manko nagnano clip igny dia izy koa moa zany comédien dia en pleine amin'ny scénario misy raha tseritreretinao tonga dia minenagna izy ambady caméra agny hoe manaova zao manaova pompe zao dia zao tsisy idiran'ny pompe agnatin'izany dia lasa dia tokiky lava fô dia coupé koa fa nilamigny fiarahana tegna nilamigny za koa mahita hoe normal be raha tianao le mila fity satria zavatra anisan'ny ainanao ihany koa no mbola hoe ndre zay fandao i rasikireo anaraka an'ity ataovy aody ty amin'izay tsika ino moa zany ny rythme-n'izy ty mogodro ny zareo avy any Tsuy indray zany zao no raha tsika ndao azy
avadiko za ty toavaude aminjay za tamagnatsao za tavela amin'olon-kafa fa za tsy tialanao avadiko za ty toavaude aminjay za tamagnatsao za tavela amin'olon-kafa tsy avoniko anao bebe fa minao za kale fa matetiky misy fakampagnay manetedre mitsekitry zaho ailaila mikatsiky magnano masobila mampijaly saigny mampanahira mama karaha tsy hodiniko karaha tsy hodiniko o zambelanao za mama so azondrero za mavuzo o zambelanao za mama so azondrero za mavuzo avadiko za ty toavaude aminjay za tamagnatsao za tavela amin'olon-kafa fa za tsy tialanao avadiko za ty toavaude aminjay za tamagnatsao za tavela amin'olon-kafa GUEROT pagnaratsy akagny atôva natamaronkatske alanao tsaka GUEROT pagnaratsy akagny atôva karaha tsy hodiniko karaha tsy hodiniko o zambelanao za mama so azondrero za mavuzo o zambelanao za mama so azondrero za mavuzo avadiko za ty toavaude aminjay za tamagnatsao za tavela amin'olon-kafa fa za tsy tialanao avadiko za ty toavaude aminjay za tamagnatsao za tavela amin'olon-kafa dia ohatr'ireny izy reny ataovy ahody aminy mino afa dia azonareo somatsara ihany koa ny tiany RAS GUEROT tongavana amin'izay fa so dia anana an'ilay eritreritra ilay tamin'ny voalohany hoe atao ahody ahoana koa fa nga lasa zandray moa izy ty hoe ny mpanakanto mihitsy maniraka hoe mila atao ahody hono raha tiana haritra hono ny fiarahana fa ny ankoatran'izay misy fanontaniana mandehandeha ihany dia apetrako aminao manokana izy ataitra tsy fanontaniana sarotra be akory izy ianao hoe hono misy fandraisana amin'ny LJO hoe fandraisana amin'ny LJO tsy dia misy fa manino ianao mieritreritra be momaly an'ilay izy tsy hoe mieritreritra be fa en tant que hoe samy mpanakanto
dia misy ifandraisany fa le hoe lien familial tsisy. Fanareo nefa nifampiresaka tsara. Ia, fampiresaka zay. Fampiresaka nareo. Misy antony amanko matoa manontany an'izay. Asambaranao afaka ambaranao za antony. Mitovitovy ny endrika dia mitovitovy ny filina dia ohatrany hoe rehefa miresaka aminao dia mahita côté keliny rehefa fomba famadiny sy ny ohatr'izay. Kopakopa tanana ho azy. Ie, ny ankoatr'izay efa noentinao teo ihany ny projet hoe ezaka ny aparitaka sy ny ampafantatra indrindra ny tao voatanana hoe izany mozika ny RAS GUEROT zany manokana. Hatreto aloha zany mbola tsisy hoe karazana hetsika izay efa natao teto Antananarivo miaraka tamin'ireo namana mpanakanto hafa namana hafa sa hatrizao maloha mbola tsisy fa efa misy programme fa mipetraka agny dia ho hitantsika eo fô zany hoe firiagna le raha. Eo ihany le hoe fitiavana ny mahatonga ny RAS GUEROT hoe hira noho izay hoe efa hatramin'izany fotoana izany ary matoa efa mipetaka izy solona anarana hoe GUEROT noho ny tsy fihainonan'ny mpampianatra tamin'izany fotoana izany dia nipetraka ilay anarana ary noentina ary io ny fitenenana izay hoe lasa nabotrabotra rehefa taty aoriana taty inona ny tena mahatonga hoe mbola hidiranao ato anatin'ny mozika ihany koa raha toa ka hoe maro be amin'izao ny mpanakanto indrindra hoe le mitovitovy filina aminareo indraindray ary tsy haintsony no manavaka hoe ianona ve zany iza indray zao ty tamity inona mbola naresy lahatra ny RAS GUEROT manokana hoe hiditra ato anatin'ity ankoatra ny fitiavana zay raha tegna mbola naresy mbola tegna mandrisika za zany hagnano azy io mba tiako hoe aboaka zany angam-pagnana izy misy olo mihira fa misy asany hafa izy matetiky passionnazy le mihira matetiky ndraiky izy tegna titady vola temelon-tegna tegna mifangaro aminazy io ninaka zany à la fois zany agnatin'izany koa zaho sady mbola misy raha hafa ataonao anatin'ny mozika tiako zany le angam-pagnahiko tiako aboaka tiako mimpita am'le mpankafy za dia tiako hitan'izao tontolo zao zany koa zany tegna antony mandrisika zazy. Inona ny zavatra tena hoe tsy ataonao anatin'ny resaka mozika hoe mivoaka ohatra mozika ny RAS GUEROT dia tsy haiko hoe mahatonga zany hoe mpanakanto zany dia tsy maintsy mahita an'ireo ataon'ireo namana maro samihafa tsy voatery hoe eny eto eo ihany izay hoe mpanakanto malagasy fa eo ihany koa ireo hoe mpanakanto any ivelany izay hoe mba jerenareo sy ahitanareo hoe ohatrohatr'izao inona ny zavatra tena hoe tsy ho ataonao ao anatin'ny mozikanao raha hoe raha tegna tsy ho ataoko zany donc ataoko hoe mialatsiny amin'ny namagna sasany dia ny hira magnambany vaiavy hira magnambanimbany vehivavy zany ohatra hoe na hoe hira hisaraka amin'ny vehivavy hira hoe anaratsiratsy vehivavy misy antony manokana ve zay maro be ny anton'izay voalohany zany teraka viavy manangana bavy ary teraka viavy hitako avereno ilay zavatra nitenenao teo hiteraka vaiavy hiteraka hasy hoavy dia ino averiko hoe zany hiteraka vaiavy dia ino zany zay zany tegna hoe raha vao mizaha hira koa anareo tsy mahita hira hoe hisaraka zany agnaratsy vaiavy tegna hoe toheriko mihitsy zany toheriko mihitsy zay raha zay akasitrahana manokana ianao amin'izay firaisanao ina aminay vehivavy izay sy ireo hoe ialana amin'ireny ady maro samihafa izay mianjady anay vehivavy dia eo aloha zany ny RAS GUEROT manokana anisany hoe tsy hitantsika ao anatin'ny listrin'izay raha toa ka hoe izay ny azony fanehoan-kevitra ary tohanana izay ary hirariana hoe hatramin'ny farany fa sao dia rehefa tonga amin'izay ny any sanatria akory hoe misy filina somary hafahafa ataonay vehivavy dia ataoko hira ty maloha za tsy ezaka misy za tsy hagnano zany za te an-tankely inona ny zavatra hafa tianao ankoatra ny mihira raha ohatra hoe hidirantsika ny resaka asa hoe tianao ary fanirianao hoe mba hanao an'izay raha ho toka moa zany hoe mbola tsy ao anatiny ianao fa raha efa ao anatiny vao mahitsy tsara hoe inona ny zavatra ohatrany hoe mba
nanintona anao raha hoe ao anatin'izay hoe sehatra tegna hoe sehatra ny asa zany resaka restauration. Za mety nagnano économie za tamin'ny tany nianarako tagny fa miatireza be resaka restauration. Le mahandro sa le inona ny tena resaka giron ndraiky ny tegna tiako. Hoe mba tiako za mba manana restaurant ndraiky andro agny tagny amin-Janahary. Dia tiako be zany le migerer an'igny satria imagine na agnatin'ny restaurant zany weekend lava fiaignanao. Misy olo vaovao azy mikoragna aminao andavanandro, mahita sora vaovao fo anao. Karaha hoe eritreretiko hoe afaliagna lalandava zany anao agnatiny. Ok ary ho tanteraka aminao anay zay irinao zay. Eny ary dia zay ny tafatafatsika RAS GUEROT fa dia ny tena farany efa hoentintsika ihany aloha zany no veloma lohan'izay zavatra mba hangatako amin'ny RAS GUEROT zay raha ataony sitrany solo antansymena miamaranantsika tsy fiarahantsika eto tiranga mba hoety kely eto zay Bon. Fa alohan'izay nefa ny afaka tonga dia mandefa ny hafatra ho an'ireo mpijery antsika na ny zavatra mbola tianao hoe hoentina ihany koa ao anatin'izay hoe izay tsy voalaza rehetra teo zay. Hanampianao azy moa zany? Aleo maloha hafatra alefako. Hafatra zany miangavy anareo jiaby izay mpankafy zaho na mbola tsy mpankafy zaho mba hankafy. Dia mampanantegna anareo koa zany zaho hoe amoaka vokatra tsara indrindra avy aminahy ho anareo dia mankafiza finaritra ary mankafiza hatramin'ny farany fa tsika lamigny fo malaky. Dia alefako amin'izay zany le hiranao azafadinao fadila magnangy kajo aminao za tsy mila azafady alahady latsinainy fa miady azafady mipodipody karaha olo fa tsy fananana hita. Bye bye. Eny ary akasitrahantsika ny mpanakantsika RAS GUEROT zay niaraka tamintsika teto anio mpanakanto avy any Antsohihy ihany izy ity sao dia gaga nareo hoe ohatra efa ahoana tao nirany tansomena solo fa dia anisan'ny tena nahafantarana anazy dia tao anatin'izay sehatra ny cover izay fitondranandreo hiran'ireo mpanakanto kalaza nanomboka teo tsiry izay hoe ay misy raha donc any amin'ity lehilahy ity zay. Eo ihany koa nefa ny ao anatin'ny asa famoronana an'ireo mpanakanto maro samihafa anisan'izay mbola miara-miasa aminy amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny tenany manokana ka dia hirariana soa ho lasa lavitra ao anatin'izay tontolo mozika zay. Dia mbola mamerina hatrany kopakopa tanana ho antsika rehetra any Antsohihy rehetra any ka dia mino sy manantena kosa fa dia afa-ponareo satria efa maromaro ihany koa izay mpanakanto avy any Antsohihy ny antsika teto izay dia hitondra mpanakanto hafa indray tsika amin'ny manaraka. Izay raha fa dia mirary soa ny RAS GUEROT dia mampamangy ny any rehetra any. Eny ary. Dia izay indray raha fa dia raha mpitsindray fiarahantsika eo amin'ny plateau. Veloma tompoko. Toi aussi, souscris à Calas, appelle le dièse 508 dièse et tu recevras une notification à chaque news déposée par ta star préférée. Mon idole me donne des news. Waouh! Orange, nanutra ho anao teo. Aiza malaina raha tokana mangy fazafalina hitanao rabwe zay manala fanao lomakafy ararotina fona le move. Kakatitempis manawe, kakatitempis manawe, kakatitempis manawe. Destination Malagasy, tout ce qui est en Panacanto.